Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio atalata fa 1 ny volana janoary 2023. Ry hava malala amin'ny Tompo, manasanao aho hiara hivavaka amiko ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy. Ka ny fanahany irery ihany no hiasa fa ny nofo rehetra dia angina tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalazanao ary manajanao. Misaotra anao satria mbola nomenao tombonandro izahay, ahafahanay Tompo hibebaka anantona eo an-tongotra ao Jesosy. Jesosy Tompo, mangataka ny fanahy masonao, aoka ianao fanahy masonao, no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ary mangataka anao koa fanahy masonao, aoka ianao no ampihiratra ny masom-panahin'ny olonao tsiraray avy, mba hahafantaran'ny olonao tsiraray avy ny zava-mahagaga izay tianao ho takatra anay, ho fantatra anay. Ary mangataka aminao koa Jesosy, aoka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana rehetra, ny zana-tsipika rehetra izay mitady alefany anafoka anay dia adorana amin'ny ranao izany Jesosy. Tsy anankely tsy anam-pahefana izany satria ny ranao dia afo mandevona, mandoro ny fahavalo rehetra. Ka didina amin'ny ranao izany Jesosy, ka ny asa matin'ny Satana rehetra dia efa levona Jesosy amin'ny ranao soa. Enao Tompo no mandravarava ny tadio ny afonao Jesosy, no mandravarava mandoro ny fahavalo rehetra ary mandevona izany ary miverina ny andavaky ny fariafy mandrakizay izany. Misaotra anao Jesosy satria ny ranao dia manda afo manodidina anay, manda afo manodidina anay olonao tsiraray avy. Dera ho anao ray, aja ho anao, anandratra anao indray Jesosy misandrata Tompo, misandrata Tompo. Aoka ianao Tompo isandratra, fa izao dia hietry eo an-tongotra ao Jesosy satria kely sy bitika aho, fa fitaovanao aho, ka manaiky aho hiasanao Tompo, manaiky aho hiasanao mandra-pikipin'ny masoko. Misaotra Jesosy misaotra fanahy masonao. Aleluia, amen. Ry havana, anio aho dia hijoro vavolombelona izay efa nolazaiko teto tamin'ny video efa ela dia ela no nizarako izany. Zany hoe anisan'ny antso izay niantsoany Tompo ahy hatramin'ny fahazazako. Anankiroa amin'ireo no tiako ampaherezina anao anio. Ry havana, Jesosy dia misy ary misy Andriamanitra, ary miteny amintsika tsiraray avy izy. Zany hoe mbola voatao anatin'ny kibony renitsika isika dia efa fantatr'Andriamanitra avokoa ny andro voatendry, ary efa fantany ary efa nofidiny isika tsiraray avy ho olony. Fa isika izany no tsy mahafantatra aloha, ary koa zany tsy miaino satria betsaka isika no efa mahita sy mahafantatra ny fahagagana ataon'ny Tompo eo amin'ny fiainantsika, fa minia isika tsy mijery izany. Tena mampalahelo raha ohatra ao anatin'izany ianao. Engany isika hanomboka hitandrina izay teny omeny Tompo antsika, fanairany antsika, mba tsy ho very any amin'ny afobe ny fanahintsika, satria mandrakizay ny any amin'ny afobe. Ry havana, nisy verse nomeny fanahy masina ahy raha nanotany azy aho ny amin'ny ilay fijorona vavolombelona izay ho ambarako zao, dia ny verse nomeny dia ao amin'ny Salamo 8:5-30. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mahatahotra ianao Andriamanitra ao amin'ny fitoeranao masina.
andriamanitry ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny firenena isaorana ny Andriamanitra. Amen. Io no teny nomeny fanahy masina ahy teo raha nangataka taminy aho ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay asainy ho ataoko amin'izao ora sy fotoana izao. Ry havana, io teny io dia manambara ny fahalebezan'Andriamanitra ary manambara fa tena Andriamanitra mahatahotra izy ao amin'ny fitoerany masina. Aleluia, aleluia. Tena mampatahotra io Andriamanitra antsika io noho ny heriny lehibe ao amin'ny fitoerany masina. Ary manambara ihany koa ny tenin'ny Tompo hoe Andriamanitry ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny firenena isaorana ny Andriamanitra. Amen. Tena marina izany. Izy no manome hery sy tanjaka ho an'ny firenena. Miteny izy eto hoe ny Israely, fa isika izao no Israelin'Andriamanitra. Isika tsiraray avy izay ao aminy. Izay ao aminy. Ovakiky kely ny eo amin'ny 4:7 eo ambony eo ihany. Satria no namaky ilay teny aho tamin'izany omeny fanahy masina an'io dia novakiky kely ny teo ambony. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ekeo ho an'Andriamanitra ny hery ambonin'ny Israely ny voninahiny, ary ny heriny dia eny amin'ny raona. Amen. Ny herin'Andriamanitra dia eny amin'ny raona. Ry havana, ijoro vavolombelona ahako. Matoa io teny io nomeny fanahy masina dia mifandray tanteraka amin'ny fijoroana vavolombelona izay niseho tamin'ny fiainako. Efapolo taona lasa tany ho any izay. Tamin'ny zako mbola teo amin'ny 10 taona teo eo na 13 taona teo eo tsy tadidiko firy zany ny taona mba tsy hadiso azy mantsy. Zany hoe entre ny 10 taona sy 12 taona zany angambany raha tsy diso aho ifonako amin'ny Tompo satria efa taona maro dia maro tokoa ary tsy tadidiko intsony hoe firy taona aho tamin'izany fotoana izany. Ry havana, ndray andro dia nandeha nivavaka izay andro alahady zany io. Satria moa ny andro fivavahanay zany dia mivavaka ny andro alahady tamin'izany fotoana izany. Fa amin'izao moa dia isan'andro ny fivavahana amin'ny Tompo. Aleluia, aleluia. Isan'andro tompoko. Dia tamin'izany fotoana izany mbola zaza zany. Zay zany no ahafantarako azy. Zany hoe ny zazakely moa dia mbola hoe zazakely, tena zazakely. Fa ny zaza zany dia atao hoe mbola tsy tena tanora zany fa ao anatin'ny taona 10 taona ka hatramin'ny 12 taona ano any angambany. Dia nandeha nivavaka zany izahay. Ny zavatra tadidiko dia nipetraka teo akaikin'ny mamako ao tao am-piangonana. Dia tadidiko tsara mihitsy ny poziko nipetraka tao amin'ny fiangonana izay nivavahanay. Dia tsy tadidiko hoe tao anatin'ny toroteny ve sa tao anatin'ny vavaka ny zavatra niseho. Fa anatin'ny fahanginana zany ny olona rehetra ao am-piangonana miaino ny olona iray ery ambony pilipitra. Dia tamin'io fotoana io ry havana, tampotampoka teo dia tsy teo amin'ny toerana nisy aintsony ao. Zany hoe tsy teo ambony seza intsony ao. Zany hoe ny fanahiko zany nentin'ny Tompo tany amin'ny tany foana, tany dezera, tany tsisy ninina. Dia tena hitako zao mihitsy hoe teo amina toerana ao fasika fotsiny zany. Hitanareo raha mijery ianareo
amin'ireny toerana fasika fotsiny ireny. Tany foana zany ohatra ny tany amin'ny tany izay nitondrasan'Andriamanitra an'ireo tanànak'Israely tany amin'ny tany foana tany Ezipta. Dia tena mihitsy tonga tany amin'ny dezera zahako, tany amin'ny tany foana tsisy ninina, tsisy ninina. Nefa ny zahako mipetraka teo amin'ny seza tao am-piangonana. Dia tonga tany amin'ny tany foana ny fanahiko. Dia hitako teo alohako liona ngezabe mipetraka manatrika mijery ahy. Ngezabe hoy aho. Ary ny volony dia tena tsara be. Ry havana, tsy fantatro tamin'izany fotoana izany hoe iza ilay liona ngezabe teo alohako, tsy fantatro. Fa tamin'io fotoana io dia natahotra tanteraka aho ry havana, tena natahotra. Ary ny zavatra niseho dia tena hoe eniko zany izahako ao anatin'ilay fahitana, zany hoe vision, satria ny tompo no nitondra ny fanahiko niala tao anatin'ny vatako zany nitondra ahy tany amin'ny tany foana. De izaho zany mikikika be, tena mikikika. Eniko zao mihitsy zany ny feoko mikikika be amin'ny tahotra, feno tahotra. Dia mampiakatra ny tongotra ao zany eo ambonin'ny seza mpiangonana. Zany hoe raha alaivinao sarentsaina ny fihetsiko dia mikikika zany sady mampiakatra ny tongotro roa eo ambony sezany fiangonana. Zany hoe mipetraka ihany zany zay zany no ataoko. Ny fanahiko zany no miasa amin'izany fotoana izany. Kanefa ny havana, ny zavatra niseho tao am-piangonana dia tsisy olona na dia iray akory ary na eno nikikikako, fa i mamako no ny tantara no ny avy eo. Fa hitano ny aho mikofokofoka be fotsiny eo ambony seza. Dia nodomino ny aho. Zany hoe ny fanahintsika tompoko dia velona noho ny nofo. Ny mamako no niteny tamiko hoe nikofokofoka aho dia nodominy aho zany satria tsy fantany hoe maninona no mikofokofoka be aho. Ry havana, izay no fahalebiazana iray lehibe nasehon'i Jesosy tamiko. Fahitana no entiny aho tany amin'ny tany foana. Ary io liona lehibe io dia mijery ahy eo anolohako. Mipetraka izy ary mijery ahy. Ilay liona voalaza ao anatin'ny Baiboly, ilay liona tsara be, ngeza be, ilay voalaza ao anaty Baiboly dia ilay lion'i Joda, i Jesosy Kristy tompo, zanak'Andriamanitra, ilay Andriamanitra velona sy mahery. Izy no atao hoe lioni Joda. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy no manambara an'izany. Efa nijoro vavolombelona teto aho satria efa nahita ny tompo ihany koa amin'izay endrika izay. Fa tamin'izy hitako taona vo maromaro lasa izay tao anatin'ny nofindray no nisehoany tamiko tamin'izy hoe lioan'i Joda, dia izy indray eo aloha mitsangana. Zany hoe mitsangana toy ny pozina liona zany, amin'ilay tongotra anankiroa sy ilay tanana anankiroa zany eo aloha. Ohatra na pozina liona zany rehefa liona mitsangana. Ry havana, tena lehibe ny tompontsika, ny tompo Andriamanitra antsika. Lehibe, tsisy toa azy. Izany ry havana no manambara fa Jesosy dia eo amintsika mandrakariva izy rehefa zanany isika. Jesosy dia tia antsika
ary isika dia tiany ankatoa azy sy anaja azy. Ry havana, izany fahagagana lehibe izany dia tsy mino ny olona, mampalahelo ny tsy finoantsika olombelona. Izaho moa tsy nahalala, tsy mahafantatra satria ny fiangonana nisy anay dia tsy mba nampianatra momba an'izany. Mampalahelo ny mahazo antsika zanak'olombelona. Nefa ny Andriamanitra dia miteny, Jesosy dia eo. Indray andro koa dia nampanofiai ny Tompo. Efa 30 taona lasa tany ho any izay. Efa ela dia ela tokoa. Dia tao anatin'ny nofy dia nanofy aho ny lanitra, dia nahita aho anjely marobe. Anjely marobe. Dia ireo anjely ireo zany mitandahatra amin'ny sisiny ankavia sy ankavanana. Be de be izy ireo. Ary tena hoe fotsy mangatsakatsaka. Dia ireo anjely ireo dia mitovy avokoa. Mitovy avokoa. Dia hitako mihitsy hoe ao anatin'ny lanitra. Satria tena hita hoe fotsy mangatsakatsaka mihitsy no manodidina an'izy ireo. Dia noho ny aveo ry havana, ny kisaka tsy moramora izany ireo anjely ireo teo ampovoany, zany hoe mikisaka. Zany hoe hitanareo ohatrany hoe rideau sokafana, tsy moramora. Zany hoe eo ampovoany zany misaraka roa zany izy ireo mikisaka tsy moramora zany. Dia nisy anankiray avy any aoriana nandroso tsy moramora eo amin'ilay lalana malalaka eo ampovoany zany manatona ety aloha. Dia nanao tonokalo ilay anjely anankiray avy any aoriana. Dia nanomboka niteny zany an'ilay tonokalo nataony dia hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Io tonokalo io dia tonokalo nomeny Tompo ahy. Ary noho ny maraina ny andro dia nosoratako hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Zany hoe ireo anjely mihitsy no nirahany iray nanome tonokalo. Ary efa maro ny tonokalo nomeny Tompo ahy. Ry havana, tena fiainako no nambarany tonokalo. Ary tena mampafantatra izy fa hatramin'ny taloha dia efa teo ny Tompo. Tiantsika ny Tompo. Izany no fampaherezana omeko anao anio. Oka ianao anomboka iaino ny Tompo. Oka ianao tsy andray maivana ny nofy na fahitana izay miseho eo amin'ny fiainanao. Raha misy olona anankiray mananatra anao dia enoy. Enoy tompoko. Fa raha misy olona kosa mitarika anao amin'ny ratsy dia aza miaino fa anaro ilay olona. Tonga dia teneno ilay olona fa ratsy no teny ambarany aminao ary avery any amin'ny afobe. Fa raha manao izany ianao, dia ny fanahy masiny Tompo anamboatra anao tsikelikely anoro lalana ho anao amin'ny marina rehetra. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra izay novakintsika teo dia manambara tsara hoe ekeo ho an'Andriamanitra ny hery amboniny Israely ny voninahiny, ary ny heriny dia eny amin'ny rahona. Eny amin'ny rahona ny herin'Andriamanitra. Ary mbola tohizany teny hoe matahotra ianao Andriamanitra ao amin'ny fitoeranao masina. Andriamanitry ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny firenena isaorana ny Andriamanitra.
matahotra Andriamanitra. Amen. Matahotra io Andriamanitra antsika io. Lehibe indrindra izy eny amin'ny raona ny heriny ary manome hery sy tanjaka ho an'ny firenena izy, ho antsika isam-batan'olona izy. Aza mitoky amin'ny tenantsika intsony fa aoka isika hitoky amin'Andriamanitra ary aoka isika hisaotra an'Andriamanitra. Ry havana, tamin'ny fahazazako, tamin'ireo fahitana sy nofy ireo, tsy nieritreritra mihitsy aho hoe ny tompo ane ka miseho. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe ny tompo ane ka miteny eo ane izy. Ry havana, ny tompo ane ka miteny ary izy mihitsy ane no te hiresaka amiko, te ampafantatra ahy. Fa de mbola teny ny renireny teny ihany aho tamin'ny fahadalana rehetra sy ny tsy fahafantarana rehetra. Fa ankehitriny amin'izao taona efa lehibe izao, vao tena nahatsapa ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Hatramin'ny sika fony mbola tsy ary fady tompoko, dia efa fantatr'Andriamanitra avokoa ny andro voatendry. Salamo 5:30. Io salamo io dia salamo nomeny tompo ahy nanomboka hatrany amin'ny fahatanorako, ary tsy misaraka amiko ny tenin'ny tompo amin'io salamo 5:30 io, fa tena fiainako tokoa. Ry havana, izay no ampaherezako anao anio. Mahereza tompoko, mahereza tiantsika ny tompo, mitadiava azy amin'ny fonao manontolo dia ahita azy ianao. Aoka isika hietry eo anatrehan'i Jesosy, izay isika vao afaka hiaona aminy. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto aho raha sitrapony tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.